Arabatoko lafinaritra tompoko vavy araka ny fotoanany fanomezana tafaraka eto indray tsika amin'ity takarivany alakamisy ity dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiomanana sy ny firosona tsikelikely ao anatin'ny fifidianana no isatarantsika ny fampahalalam-baovao ary amin'izao takariva izao satria dia manao ny tombanezaka momba ny raharaha politika sy ny fiomanana amin'ny firosona amin'ny fifidianana eto Madagasikara no antony hatongavan'ireo departemanta ny fandriampahalemana ao anatin'ny voameran'ny vondrona Afrika eto Madagasikara miona amin'ireo tompona andraikitra samy hafa eto amin'ny firenena ity délégationna ity isany amin'izany ny filohan'ny anteny Merandolona Andriamatoa Rivo Rakotovao. Misy amin'izao ankatoko ny fifidianan'izao ny iraky ny vondrona afrikanina tarihan'ny Théodore Holo mpandalina ara-politika eo anivon'ny departemanta ny fandriampahalemana ao amin'ny komisiona ny vondrona afrikanina izay mandalo eto Madagasikara. Ny maraina teo dia nisy ny fionana teo amin'izy ireo sy ny filohan'ny anteny Merandolona manao tombanezaka ny zava-misy ara-politika ary ny fiomanana amin'ny fiatrenan'ny fifidianana no antondihan'izy ireo. Nous avons souhaité rencontrer monsieur le président du Sénat parce que nous sommes une mission de l'Union africaine dépêché dans votre beau pays pour évaluer la situation politique et les préparatifs du processus électoral. Et nous avons écouté l'analyse pertinente faite par le président du Sénat sur cette situation politique, les sources des tensions qu'on observe quelquefois dans votre pays, puisque notre mission également tend à identifier ces sources de tension et à réfléchir sur les mécanismes qu'il faudrait mettre en œuvre pour prévenir des crises qui seraient préjudiciables à la stabilité des institutions et à la paix dans votre pays. Mazava ny lalàna efa mivoaka ny datim-pifidianana Rakotovao Rivo filohan'ny anteny Merandolona ny vondrona afrikanina dia manolo-tanana ny Madagasikara mba hizora ny fifidianana ampitoniana ary lavitry ny krizy. Mazava zao ny lalana titsika aleha dia ny amin'ny fifidianana efa eo ny daty eo ny fikarakarana azy eo ny seni eo ny fitonam-panjakana eo ny mpanao politika rehetrarehetra satria atao ny zara tokony iraisana dia tsy tokony hiverina anatina zana krizy momba ny fifidianana zany tsy ny firenena zany atongavan'ireny namana ny tonga teo iny zao dia les professeurs izay atao hoe manatraikefa lehibe tokoa satria anisan'ny président-na haute cour constitutionnelle Tanapena izy taloha dia sady mihaino izy ny mame torohevitra amin'izay zavatra traikefananana sy ny ainana satria olona efa mitondra efa ministra ihany koa izy taloha ka torotanana ny ataony anjarantsika no mandanjalanja anjarantsika mandray izay mety fananefy amintsika. Ankoatra ny filohan'ny Sénat miaona amin'ireo mpisehatra momba ny fifidianana eto amin'ny firenena ny iraky ny vondrona afrikanina anisan'izany eo anivon'ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna ny mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena.